dia mbola fary miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampaherezana foy izao ilohan'ny zavatra rehetra dia andeha hivaraka isika. Jehovandriamanitra ray ao, raha matsiaro ny fandrompona lehibe izay nataonao taminay, nataonao tamin'ity izao tontolo izao ty ary nataonao teto amin'ny firenena, dia tsy hainay ny tsisy saotra hidera ankalaza ny anarana mandrakariva satria na dia mafy arany zavatra andalovana mandraka ankehitriny dia matsiaro fa ny fiaroranao mbola mahatoy izao anay ary tsapanay tokoa sandrona mahery izay mitsotra ka miaro ny orinao ny amin'ny ady izay hatrehany, ny amin'ny aretina ny loza maro isan-karazany. Tsy naringanao fa mbola nomena tombonandrom-pahavelomana, avelanao hijery ny tantara mba hisaintsaina anay tompo ka tsy tonga anay anjeny andro lava fa tonga anay anaraka tsakany sy antava ny fepetra izay apetraka ao. Tsy mitsahatra nefa ny loza menjady eto amin'ity izao tontolo izao ity, kanefa mbola hafa izany hoe miankina aminao izany satria ny fiarovanao dia manodidina ny olona mandrakariva raha manaiky ny sitraponao ary manaraka tsakany sy andavana ny teny izay apetraka ao. Mahatonga izay fa mifanainao masina dia mbola hiasa mandrakariva aminay mba tonga anay tompo endrika mandrakariva ao anatin'ny soratra masina, ka tonga anay tonga ny fanoloran-tena mandrakariva isan'andro isan'andro satria ianao ny tompony teny farany ary tsy misy vahaolana ankoatra amin'ny fiakinana aminao. Dia ny teny fo izay entina hampahery ny vahoakano indray dia mifanainao masina no hiasa ao anatin'ny tsiraray avy anokatra ny saina mampanahy ka hanana ny fanatretena manoloana ny lafatra izay tianao ampitaina aminay. Dia mitenena araka ny fombanao ray io amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ao anatin'izao fampaherezana foy izao dia hoterikelintsika hijery ny tantara nandalovana herintaona lasa izay satria izao tontolo izao ary indrindra ny vahoaka kristianina dia manomana ny fonony amin'ny amam-panahy hiatrika indray ny pasika izay ho avy. Tsy azodiana tsy hita ny tantara lasa ary tsy fanadina herintaona sahady izay raha matsiaro tsika, raha tsy hoe mora manadina herintaona lasa izay nanomboka ny trangano ny aretina izay nantsota izao tontolo izao ity izay niteraka adim-panahy ao anatin'ny olona rehetra manerina n'izao tontolo izao vokatry ny Covid-19 nahatratra n'izao tontolo izao mihitsy. Ary saika nandray fanapahakevitra avokoa ny firenena rehetra re niatra teto amin'ny tanitsika izany niditra tamin'ny confinement tanteraka ary nampatsiarovana antsika tamin'izany lohan'ny fotoan'izany fa tsy tonga ho azy izany loza niatra manerina n'izao tontolo izao izany satria nateo ary ny loza izay rehantsika andavanandro tsy mbola misy loza izay niatra tahaka an'ireny reny sofin'ny olona natrehan'ny olona ny ainan'ny olona ary ny zavatra nanaitra dia loza izay tonga milohan'ny pasika ary tao anatin'ny vanim-potoana fanomanana ny pasika mihitsy no mitrangany loza sampany teo amin'ny tantara. Raha mandinika tsaritsika no nahatsapa fa na ny fiangonana aza tsisy afaka ny sokatra, tsisy zavatra azo ny tanterahana mihitsy na eo misehatra ara-nofo na misehatra ara-pivavahana ary tsy nisy mihitsy na dia fiangonana ray ary hoe niavaka ka afaka nankalazan'ny pasika tamin'ny taona lasa vokatry ny aretina sy ny loza izay niatra manerina n'izao tontolo izao fa dia nihiboka tany an-trano
ary tany no nanomboka nandiny tena ny olona nangedaetany iverina amin'andriamanitra taraina tamin'andriamanitra mihitsy ny akamaroany zao tontolo zao ny kristianina rehetra ary nisy ara-fany tanana mba tonga ny olona tena hivavaka satria tsy afaka nanatanteraka ny adidy sy andraikitra sy ny fantompivavahana tany am-piangonana tsy tongatonga ho azy renydrehetrarehetra reny ositsika raha mahataditsika ny teny fampahirezana nentina teto hoe misy antony matona akaton'andriamanitra avokoa na ny ara-nofona ny ara-panahy na ny fiangonana azy satria tenaandriamanitra ho tonga ny fanontiniantena ny olona mba hisaintsaina lalina ny amin'ny tenin'andriamanitra zay tonga mba tonga ny olona hiverina tanteraka amin'andriamanitra hiverina ao amin'ny famarinana tsy hoe miavaka ny kristianina ary miavaka zao tontolo zao fa hatramin'ny kristianina mihitsy ny tokony voalohany ho tonga ny fanontiniantena hoe maninona no tsy afaka mivavaka maninona no tsy afaka mitandrona ny paska tao anatin'ireny vanim-potaon'ireny tamin'nympaneitretena no resantsika hoe tsy tokony hanamafy atokontsika fa andriamanitra te hamerina antsika ao amin'ny laoniny mba hiverina ka andeha mahitsy arak'izay takin'ny teny soratra masina azy raha mampatsiaro kelytsika hoe ny paska zany ange tsy tongatonga ho azy teo amin'ny tantarany zanak'Israely hoe nasiana ny paska fa nisy antony manokana raha mitantara tao amin'ny tany Egipta tamin'izany vanim-potoana fa nisy fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely nisy loza maro isan-karazany tao amin'ny tany Egipta nisy fanenjehana nisy fahoriana mafy ny anjady tamin'ny sambatan'olona tsirairay avy ary natsaro ho voageja natsiaro ory ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany ary natonga n'izay fahoriana izay marina fa ny Egipta tamin'izany vanim-potoana zany izay nambabo ny zanak'Israely nampitondra faisana ny zanak'Israely fa izay fahoriana ny anjady tamin'ny zanak'Israely izay ihany koa dia vokatry ny fiodinana tamin'Andriamanitra vokatry ny fanadinona n'Andriamanitra vokatry ny ota sy ny zavatra maro isan-karazany tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia navelan'Andriamanitra mihitsy ho babo tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely mba hisaintsaina ny katonga azy hiverina tanteraka tamin'Andriamanitra raha mijeritsika ny tantara ao amin'ny bokin'ny Eksodosy 300 taona nanadino an' Jehova ny zanak'Israely kanefa Andriamanitra mitsinjo an'ireo olon'ireo nampitondra faisana azy fa ny fahoriana izay niatra tamin'izany dia fitaovana teo am-pelatanan'Andriamanitra mihitsy mba hahatonga ny zanak'Israely ho tafaverina tanteraka mifampona ny Jehova mba tonga ny Jehova hitondra fanafahana vokatra loza izay ny anjady izay natonga ny Jehova nanome ny paska ho an'ny zanak'Israely ary ny paska dia fanavotana fanafahana ny zanak'Israely mba ho afaka amin'ny fahoriana izay mianjady taminy amoaka azy hivoaka tao amin'ny tany Egipta nazavaintsika teto hoe tena miverina taka ny tany amin'ny tany Egipta ny paska izay mitandremantsika heritaona lasa izay paska izay mitanterahana tao anatin'ny siboana tanteraka ny paska ny zanak'Israely tsy hoe nisy toerana anankiray voatokana miangona ny zanak'Israely tahaka ny hoe trano fivavahana fa isa tokantrano nasaina ny tandrina ny paska kanefa tsy niandry fotsiny tamin'ilay vanim-potoana ny paska ilay fitandremana fa melohany hatongavan'ny paska dia nisy baiko napetraka Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mba hatonga ny zanak'Israely hitandrina andiny tena hisaintsaina andray fanapa-kevitra hiala amin'ny faratsiana ka anaiky ny fipetra napetraka Andriamanitra rehetra dia hitantsika ny toe-javatra nisy na dia tsy mahafantatra ny olona fa niainantsika ranofo izany vokatry ny loza izay niatra manerina n'izao tontolo izao indrindra ho antsika teto ny firenena malagasy reny fipetra rehetra no raisina nampiarina mba ho fiarovana ny olona manoloana ny loza ireny mba hatonga ny olona andiny tena ka hisaintsaina hoe misy loza izay efa mitatao ary tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny fipetra nafahana miaro tena ny amin'ny loza aranofo izany
mety nandeha ho azy tamin'izao fotsiny nandraisan'ny olona azy fa nasehon'andriamanitra fa reny zavatra arabaka ten'izay miainantsika ireny dia tandindony zavatra tian'andriamanitra ho tanterahany ny isam-batan'olona fa misy fipetra ambony lavitra noho ireny tian'andriamanitra mba ho arahany olona dia ilay fipetra ara-tsoratra masina izay apetrak'andriamanitra satria na iodika vy na iodika vanana ninninona fomba fanazavan'ny olona ninninona fahaizany zanak'olombelona rehefa miodina ny zanak'olombelona dia misy foana ny loza izay miatra na loza ara-boajanahary io na aretina na izay hoeritreretin'ny olona matetika mantsy ny olona misy manana fo hoe aiza ve dia rehefa misy loza dia hoe avy amin'andriamanitra daholo na tonga andre loza nge tsy dia hoe avy amin'andriamanitra vovokatry ny fiodinan'ny olona no mahatonga ny loza dia avelan'andriamanitra hiatra amin'ny olona mba hisaintsaina ny tsara atonga ny olona ho tafaverina tanteraka eo aminy ka tonga n'andriamanitra nyray fanapahakevitra hiditra ntsehatra anafaka ny olona ny amin'ny fahoriana sy ny loza maro isan-karazany izay mianjady aminy ka na inona na inona filazan'ny olona ny zavatra marina ara-tsoratra masina dia zao raha vao misy olona tafaverina amin'andriamanitra dia miamaivana ny loza zany akory tsy midika hoe rehefa tena tafaverina amin'andriamanitra tsika dia tsisy loza mihitsy hiatra manerina an'izao tontolo izao na hiatra eo amin'ny firenena na hiatra eo anivon'ny fiangonana na hiatra eo anivon'ny tokantrano fa ny loza tsy maintsy misy fa ny zavatra tian'andriamanitra aseho ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia ny olona izay tena tafaverina marina amin'andriamanitra ka manaiky ny fiapetrapetrany dia zao arovan'andriamanitra ny amin'ny loza izy ary mahita lalan'andriamanitra mba hitantanana azy hiala tao anatin'izay fangejany ny fahoriana izay ho tonga amin'ny fanafahana ary izay ny anton'ny paska manomana ny fomapanahy tsikitsika amin'izao vanim-potoana izao hiatrika an'izay paska izay tamin'ny heritaona dia fantatritsika efa tsy afaka nanatanteraka an'izay ny kristianina rehetra tia izao tontolo izao ty ny zavatra angatahantsika amin'andriamanitra mba tsy le zavatra tamin'ny lasa no hiverina ankehitriny satria mandraka ankehitriny ny zavatra fantatritsika dia tsy mbola rezy ny valana retana ohatra ny voamaikara miombondray le izy ary tsy vitany hoe ny aretina fotsiny ny miombo fa lasa ohatra minimana diny ny olona lasa ohatra ny tsy matahotra n'andriamanitra ny olona dia tonga daholo io korotana maro isan-karazany mitrango io ary zany a tsy mahagaga fa zay foana ny vanim-potoana mialohan'ny paska misy ota misy fikorotanana misy fikomiana misy tsy firarahina ny fipetra napetrak'andriamanitra dia tonga daholo ny loza maro isan-karazany ary raha tsy mitantona ka mandiny tena ny olona dia vao mainka ho mafy lavitra noho ny zavatra niatra ny zavatra hiandro ny zanak'olombelona rehetra kanefa matoko sy mino isika fa maro ny olona efa tafaverina amin'andriamanitra resaka kely amin'ny paska io tsika satria ao anatin'ny vanim-potoana ny paska fifadikanana moa ny resahantsika teto ny fifadikanana ositsika dia mariky ny fiverenana amin'i Jehovah mariky ny fandraisana fanapakevitra hiala amin'ny faratsiana mariky ny fanolora-tena ho an'andriamanitra fifadikanana tanteraka satria misy loza mananotanina efa hiatra na miatra fa mbola tsy maty mba hatonga an'andriamanitra anenina ny amin'ny loza ny anton'izay ary zanitra javatra zany zavatra tokony ho tanterahana miloha amin'ny atongavan'ny paska satria rehefa tonga ny paska dia hitatsika fa fiaraha-amin'ny sakafo tao anatin'ny fiboana tamin'izany vanim-potoana izany tao anatin'ny exodosy 12 no hitatsika satria ho afaka ny zanak'Israely ary zay koa nirintsika hoe mba hiaina miadana afaka manompo an'andriamanitra malalaka ny paska fa firy amin'ny zanak'olombelona firy amin'ny kristianina firy amin'ny fiangonana ny tena ho tafaverina marina amin'ny fankatoavana ny famarina ny tenin'andriamanitra araka ny nambarantsika teto miverimberina ary tsy hoe mini manohatra zay verina fa fotokevitra hiainan'ny fiangonana akory na ny metsinina izany izy fa mitaonany olona kosa iondrika ao anatin'ny soratra masina zay na nindritsika tanteraka mihitsy fa na izao tontolo izao mitoetra tao anatin'ny faratsiana na ny fiangonana
zay mihevy tena fa mivavaka de le fankatoavana ny tenin'andriamanitra tsy araka ny famarina ny tenin'andriamanitra ary zay indrindra na tonga ny fiboana tamin'ny heritaona mba heritreretan'ny kristianina voalohany indrindra hoe ny paska zay tandremako ve tena mifanaraka am'izay takiny ny tenin'andriamanitra ary anisan'ny zavatra ngezabe zay nresantsika teto ny paska ozy sika tsy mariky ny fitsanganan'i jesosy kristy tamin'ny maty fa ny paska de mariky ny fahafatesany zanak'ondry tsy misy kilema mariky ny fahafatesan'i jesosy kristy ary ny fitandremana ny paska tam'izany vanim-potoana zany tany amin'ny tantarany zanak'israely de tamin'ny faefatra amby folo ny volana nisanina faefatra amby folo ny volana nisanina vanim-potoana anankiray idiran'andriamanitra tsehatra mba hitondra fanafahana ho any zanak'israely hivoaka tao amin'ny tany Egipta satria nanaiky ny fipetra napetrak'andriamanitra de takatsika amin'izao vanim-potoana zao hoe misy ny loza fa mbola mitoy ny fanekena ny fipetra ary nambaratsika tamin'izay vanim-potoana zay hoe ny fipetrapetrak'andriamanitra tsy fipetra amin'ny vanim-potoana anankiray fotsiny fa fipetra sy ainana satria tandindo ny zavatra hitranga any aparany nitoe zavatra misy satria ny faravan'izao tontolo zao loza mitatao amboniny zanak'olombelona zay tsy matahotra an'andriamanitra ka raha tsy manaja ny fipetra mandritry ny androm-piainany rehetra de tsisy fanafahana ho azy satria ho avy jesosy kristy amin'izay vanim-potoana zay ka raha mampatsiaro kely ny tantara ny paska sika hoentsika mandiny tena fa avelan'andriamanitra engany mba ho velan'andriamanitra iaina malalaka tsika anompo an'andriamanitra malalaka fa tsy takany tamin'ny heritaona ary firy amin'ny kristianina tsika firy amin'ny fiangonana miverina ny famarina ka ankatò zay lazay ny tenin'andriamanitra raha tsy andray fotsiny ny zava-marina tsy anakanana an'izaniza fa marinao anaty soratra masina no resahantsika ny paska de mariky ny fahafatesan'ny zanak'ondry ary ny fahafatesan'ny zanak'ondry no natonga ny zanak'israely ho tafavoaka tao amin'ny tany Egipta de torak'izany koa ny paska de mariky ny fahafatesan'i jesosy kristy fa raha tsy maty jesosy kristy tsy misy famonjena azontsika antenaina eo amin'andriamanitra noho izany tokony ho tafaverina amin'izay fankalazana ny paska zay fahatserovana ny fahafatesan'i jesosy kristy satria mitondra tao aminy zay rehetra mety ho ota faratsiny mba hahatonga atsika ho velona io jesosy kristy io amin'ny exodosy toko 12 de raha isika amin'ny andininy voalohany aloha sy faharoa ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volany ty izy no voaloam-bolana ho anareo de ho voaloam-bolana amin'ny taona ho anareo izy ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra miteneny anareo amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volany ity de aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany de ny zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-tokantrano ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany ny zanak'ondry iray de aoka izy sy zay namany fanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry andiny fa 5 sy 9 zanak'ondry tsy misy kilema ozy de laza iray taona no alainareo amin'ny ondry na ny osy izy ary ho tehirizinareo hatramin'ny andro fa 7 amin'ity volany ity de amono azy amin'ny ariva ny fiangonana de ny Israely rehetra zay le lalàna tany amin'ny zanak'Israely zay matetika tsy zakan'ny olona mihitsy raha vao miresaka amin'ity testamenta taloha hoe lalàn'ny jiosy zany fa io lalàna nomenany zanak'Israely io no lovan'ny kristianina rehetra satria amin'izao vanim-potoana zao tsy misy tsony Israely ara-nofo hoe zay no ho andreo ny famonjena ho andreo ny didy ho andreo ny lalàna ho andreo ny fitsipika ho andreo ty baiboly ty fa matetika ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao rehefa metimety amin'ny fiainany de raisiny fa rehefa tsy metimety amin'ny fiainany de paska ny jiosy zany ka ao anatin'ny baiboly tsy miova io tenin'andriamanitra io tena tsy miova fa manitsaka tsika n'izao volana marsy zao zany hoe mivolana biba na ny volana nisanina ao anatin'izay zay ny volana voalohany ara-baiboly ary zay ny volana ara-baiboly ny fanisa-taona ara-baiboly de tsy manaraka ny fiodin'ny masoandro akory fa ny fiodin'ny volana no mamaritra ny volana ara-baiboly ary tsisy afaka manova an'izany zay no napetrak'andriamanitra fa tsy hoe fiodin'ny masoandro fa
zany akory tsy midika hoe manda andriamanitra ny amin'ny volana zay iainantsika amin'izao vanim-potoana zao fa mila mamantatra ny hevitr'andriamanitra mambadika reny rehetrarehetra reny ka le volana anisanina de metomboka amin'ny maizom-bolana zay no andro voalohany amin'ny volana metomboka foana amin'ny maizom-bolana na ny tsinam-bolana ary ny tsinam-bolana amin'ity amin'ny volana anisanina ara-baiboly de amin'ny 14 ny volana marsa zay ny tsinam-bolana zay no voalohan'ny volana anisanina ary ao anatin'io voalohan'ny volana anisanina io no ahatongavany tenin'andriamanitra ho fampiomanana ny zanak'Israely mba hiatrika n'le paska de ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema zay hitondra fanafahana ho azy 14 andro ao arinan'io no paska zany hoe ao anatin'ny fenomanana zany ny paska tsy maintsy fenomanana na iodika vy na iodika vanana tsy maintsy ao anatin'ny fenomanana ny paska ka raha ny volana ara-baiboly no jerevantsika de ny paska ara-baiboly de amin'ny 7 ny volana marsa zay ny fenomanana zay ny paska ara-baiboly fa saingy ny paska kristianina amin'izao vanim-potoana zao amin'izao vanim-potoana moderna zao de 4 avril tsika tsy tsara na iza ary zay no natonga atsika nyresaka hoe firy no tonga saina fa heritaona lasa ngezay mikatona daholo ny fiangonan'andriamanitra fa mpieritrretan'andriamanitra zany mba andinihan'ny olona tena hoe tena mandeha araka ny soratra masina veny satsy lasa ny heritaona tsy fanadininy ny toe-javatra nisy mbola le zavatra nahazatra hatramin'izay ihany ve no hotazoma amin'izao vanim-potoana zao ary ao anatin'izay tapabolana metomboka amin'ny voalohan'ny volana anisanina ka hatramin'ny 14 ny volana anisanina tsy mipetrapetra-potsiny tamin'izao nge ny zanak'Israely fa manana ny fanahy mba hiatrika an'izay paska zay famonoana ny zanak'ondry zay andro mahory eo anatrehan'andriamanitra satria ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ary zay no tonga ny tokony ahatonga ny olona hiditra tanteraka mihitsy nao anatin'ny tena fifadikanina fa manam-panahy mba andray fanapa-kevitra hiala ny fahadisoana hiverina ho amin'ny tena marina raha ny tena marina zany de 29 marsa am'ty vanim-potoana ty no paska ara-baiboly za tsy manome tsiny mihitsy ny toe-javatra misy ary tsy afaka koa ilaza zavatra hafa tsy ao anatin'ny baiboly fa raha ny zavatra misy de zao 29 marsa ny paska ara-baiboly fahatserovana fahafatesan'i Jesosy Kristy miverina izy ty de mipetraka ny fanontaniana hoe tena le loza miatra tamin'ny heritaona ve nytytsika hiatra amintsika satria ny paska de fanafahana amin'ny alala ny fahafatesan'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary misy toky be dehibe napetrak'andriamanitra ao anatin'izay mba fahatsika manomana ny fomam-panahintsika hiatrika amin'ny paska indray amin'izao vanim-potoana zao fa fizany toetra nataon'andriamanitra ho any zao tontolo zao indrindra ho an'ny kristianina ho an'ny fiangonana rehetra ny fihiboana heritaona lasa zay avelan'andriamanitra ivakely vetivety de mizaha toetra atsika amin'izay andriamanitra hoe manao any hiverina ho amin'ny fahamarinana ve fa ny fiverenana ho amin'ny fahamarinana indrindra ho an'ny kristianina raha miray fony ray saina iondrika amin'ny fahamarinan'ny baiboly ny kristianina rehetra matoky sy mino fa na inona loza mety hiatra rovan'andriamanitra ny firenena hoe amin'ny olona anankiray matoky an'andriamanitra tsy ho azy rery fotsiny no rovana fa mamindra fo amin'ny olona manodidina niny olona iny eo andriamanitra io amin'ny olona omindro ny fiangonana amin'ny olona manodidina ny fiangonana miaro andriamanitra ary de tahaka atsika ihany ko tsy na inona ezaka atao misy olona miverina ny fahamarinana matombola misy ny famotrampon'andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao ka ho tonga ny mipaska eo de anjarany tsirarainy mandiny tena manoloana zay toe-javatra zay hoe le zavatra tamin'ny lasa ihany ve le zavatra nahazatra ihany ve saingy namindran'andriamanitra fo no mbola iainana amin'izao vanim-potoana zao fa ny zavatra teny fikasana omen'andriamanitra ao anatin'izany raha vakitsika ny 17 ka hatramin'ny 14 somary lavalava fa fampahatserovana mba fahatsika manomana ny foa mampanahy
manoloana zay paska zay ary ny fepetra apetrak'andriamanitra tsy hoe tonga ny paska zay vao mena ny fepetra fa milohan'ny paska nanomezana baiko any mosesy mba hanambara amin'ny zanak'israely ny zavatra tokony ataony hoe tena tia voaloham-bolana aminareo raha ny tena marina zany ara-baiboly dia manomboka amin'ny 14 ny volana marsa zay no fetom-bony voalohany volana nisanina na ny voalohany volana biby ary ny 14 ny volana nisanina ao anatin'ny fenomanina no sika dia amin'ny 17 ny volana marsa fanomanam-panahy mba hiatrika an'izay no tanterahantsika misy ny verina ny famarinana tena manaja ny paska ao anatin'ny 17 ny volana nisanina fa ny paska eto amin'ity zao tontolo zao ty paska kristianina amin'izao vanim-potoana izao nataony ao amin'ny 4 avril zay tsy fenomanana akory kanefa tsisy mifanometsiny amin'izany fa nitanjona ankendren'andriamanitra tsy manometsiny andriamanitra fa manambara ny marina fotsiny ary tsy manery andriamanitra hoe tsy maintsy tanterahana na tsy tanterahana fa eo amin'andriamanitra dia zao tsy miova ny tenin'andriamanitra rehefa niteny izy amin'ny 14 ny volana nisanina dia zay foana ny 14 ny volana nisanina ary fantatritsika tsara fa raha izay mijereva 14 ny volana nisanina zany tsy mipetraka ho andro ray foana fa mity izy dia latsinainy paska latsinainy paska dia anjarany tsiraray mandinika ny tenany sy ny fotom-pampianarana iainany manoloana ny famarinana ny tenin'andriamanitra inona ny zavatra atao amin'izany vonoana ilay zanak'ondry tsy misy kilema zay ny paska vonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema ny 17 dia rehefa maty ny zanak'ondry tsy misy kilema dia zao ny fepetra tanterahana analany ny rakatetina amin'ny tolambaravarana roa sy ny tato-mbaravarany trano zay hinanana azy araka ny resahantsika hoe lay fepetra napetraka tsy hoe tonga mihitsy le 14 ny volana nisanina zay vao nambara tamin'ny zanak'israely ny zavatra tokony ho tanterahany fa nolazaina dia mimeloha mba hahafahany zanak'israely manomana ny fomam-panahiny anaiky ny taridalana napetrak'andriamanitra rehefa maty ilay zanak'ondry tsy misy kilema alaina ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ositsika tandindony jesosy kristy resakotsika tamin'ny farany teto ny fifadikanana nataony jesosy tsy hoe zavatra afo zany fa manampy ny fanazavana satria mbola hitotsika hiditra amin'izay le hoe inona lay fifadikanana ny tanterahan' jesosy nandritra ny 7 sy 7 fa manakatra tsika satria mbola hiveronytsika te amin'ny exodosy rehefa nazavana izy io hoe tena le 7 sy 7 zay nidiran'ny kristy tamin'ny fifadikanana dia ho hitantsika ny famarinan'izay fa zavatra fanavotana satria mipetraka teo amin'ny toerany zanak'israely jesosy kristy satria ny fifadikanana nataony zanak'israely tsy arak'izay tokony ho izy tsy fiaina dia nanome ohatra jesosy ny fifadikanana nataon'ny olona amin'izao vanim-potoana izao tsy arak'izay tokony ho izy nanome ohatra jesosy tonga ny paska dia tokony mampahority ny tenany hoe manoloana zay zavatra zay satria ny fampahoritena dia fialana amin'ilay zavatra mahazatra fa manaiky lay zavatra tsy mahazatra dia le taridalana apetrak'andriamanitra amin'ny olona rehetra analany ny rakatetina amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tato-mbaravarana trano zay nanana azy arabaka teny tamin'izany fa amin'izao vanim-potoana izao tsy izay tsony fa misy zava-panatian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izany arezahantsika ao anatin'ny fampahirezana mandrapatonga ny paska nidirantsika somary lalindalina mba hanakarantsika ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany hohaniny amin'izany alina zany ozy ny hena voatsatsika amin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy aza hanina mantana voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba milohany sy ny tongony ary ny vadiny ary aza sinareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo zay le fomba tamin'izany vanim-potoana zany fa amin'izao vanim-potoana zao moa rehefa tonga kristy tsy foana akory zay le afatra zay tsy foana akory zay didy zay fa manakatra ny zava-panahy fotsinytsika fa misy antony daholy iny tenin'andriamanitra zay napetrana iny fa tamin'izany vanim-potoana zany mbola tsy matakatra zava-panahy zanak'israely dia tsy maintsy ny tanterahana ara-pakiteny zany mba hanakarana n'lay zava-panahy
150 ary toy izao nataonareo raha mihinana azy izy mivalahanareo voasikana mikapanareo eo amin'ny tongotrareo ary mitehanareo eny an-tananareo hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova de jereo tsara le pasika Jehova famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema fa tsisy zanak'ondry mitsangana amin'ny ovanim-potoana io tsy misy Jesosy mitsangana amin'ny ovanim-potoana amin'ny pasika io fa famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema hoanina tandindo ny fandraisana fanasana ny tompo zany rehetrarehetra zany fahatserovana ny fahafatesany Jesosy Kristy mba ho tsarovany olona satria le fahafatesany Kristy mihitsy no mitondra fahavelomana ho an'ny zanak'Israely. Ny fahafatesany Jesosy Kristy mitondra fahavelomana ho atsika raha eketsika ny fepetra zay napetrany mba hisaintsaina atsika hoe nandalo angetsika nihibokatsika fa firy nandiny tena tamin'izany vanim-potoana zany tsy nihiboka na izao tontolo izao tsy afaka nanao ninina na ny kristianina tsy afaka nanao ninina fa vanim-potoana anankiray nomen'Andriamanitra mba hoentina mandiny tena manoloana ny zavatra nahazatra azy ary antso ataon'Andriamanitra mba tonga ny olona ho tafaverina amin'Andriamanitra heritaona zay ny lasa fa firy ny tena hiverina ho amin'ny famarinana ary toy izao no ataonareo izy raha mihinana azy jereo antsika amin'ny antsipiriany daholo reny rehetra reny mivalahanareo voasikana ary mikapanareo eo amin'ny tongotrareo ary mitehanareo eny amin'ny tananareo de hoaninareo faingana izy osy fa pasika Jehova fa andeha ary tia ny tena zavatra mampitahotra fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina zany aho ka nono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egiptianina de ho tsaraiko avokoa zao no Jehova ary ny raha de famantarinao anareo amin'ny trano zay itoeranareo izy ary raha mahita ny raha de andalo anareo ka tsisy loza ndriganana anareo raha mamely ny tany Egipta ny vanim-potoana ny pasika zany de zao eo no faratapony ny loza zay atra amin'ny tany Egipta zay tsy nanaiky ny fepetra satria tsy afabela tsy hoe tsy nalala ny Egiptianina fa nampahafantarina ny fikasana nataon'Andriamanitra ka raha nanaiky ny ainy ny feon'i Jehova ny Egiptianina zay mieritreritra fa tsy Andriamanitra Jehova de zao tsy horingana nge izy fa nanamafy tsy nanaiky ny afatrafatr'i Jehova fa ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana io tao anatin'ny fitaintainana ny andro ny loza hiatra de zao nankatotsy ny tsy fepetra tao anatin'ny fihibohana le baiky nomen'Andriamanitra tamin'ny fahaefatra amby folo ny volana Nisanina zay le pasika napetraka Jehova fa misy teny fikasana tsara raha mahita ny raha ozy de andalo anareo ka tsisy loza andriganana anareo raha mamely ny tany Egipta mbola mitoetra zany teny fikasan'Andriamanitra zany amin'izao androm-pahavelomantsika zao indrindra amintsika mbola mandalo ady amin'izao vanim-potoana zao mbola mitoetra zany raha mahita ny raha ozy andalo anareo tsisy loza andringanana anareo samy mangetahetan'izany teny fikasan'izany avokoa tsika mba ho afaka ninina loza miatra indrindra ty Covid manomboka memitatra manera-tany ty ary eto amintsika ihany ko mandray ny fepetra ngetsika fa ndraindray ny olona manao atsirambina an'izany fa io mbola vavan'Andriamanitra miteny hoe raha misehatra ranofo ary eketsika ny fanarahana ny fepetra manahoana ny fepetra apetrak'Andriamanitra de ny fitandremana ny pasika amin'ny fahaefatra amby folo ny volana Nisanina fa eo ny vanim-potoana nafahan'Andriamanitra ny olona tsiraray avy de tsisy loza andringanana anareo resahantsika tamin'ny raha nanomboka ty Covid-19 ty tsy tonga ho azy io misy loza matoa inilana ny pasika ary matoa misy ny pasika de misy ny korotana de tsy gagitsika amin'izao vanim-potoana zao hoe antombotra ny pasika fa mipotra daholo ny fanakorotana navetsy aviroa io kanefa raha ny sitrapon'Andriamanitra ny pasika de fanafaha de neninenina fanakorotana na mitranga mialohan'ny pasika mandamoka daholo taka nataon'ny Egiptianina mitady ny fomba rehetra ameleza ny zanak'Israely zay nanaja ny fepetra nangofotra nke ny zanak'Israely teo anatrehan'izay fa nibaiko ho azo nefa de zao hala zao ny zanak'Israely fa ny Egiptianina zay hitanareo io tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiado anareo fianareo kosa angina fa firy ny olona mangina manoloana ny fepetrapetrak'Andriamanitra ary zay ny tokony hisaitsaina antsika amin'izao vanim-potoana zao hoe sao de mieritreritra hoe ririndasa tsitsarona ka le zavatra natao taloha ihany natao ankehitriny
tsy nisy fiovana ka nanaja ny fipetrana napetraka andriamanitra fa io no ambony indrindra fa ny fipetrapetraka ranofo de fomba ataon'andriamanitra isaintsaina ny olona hoe raha olombelona no mibaiko mba hatonga atsika anaja ny fipetra ahoana no ataotsika ary arahantsika nefa zany rehefa andriamanitra no manome baiko ahoana ny fomba fankataovantsika azy fa io no andrasan'andriamanitra ary matoky sinino fa raha tonga ny pasika de zao avelan'andriamanitra tena anatanteraka hitandrona ny pasika ny olona rehetra fa ny pasika am'izay vanimpoton'izay pasika mifanaraka amin'ny soratra masina ve sa le pasika nahazatra ny lohany loza tamin'ny heritaona zay ihany no zavatra iverenan'ny olona fa raha tonga saina indrindra isika kristianina de zao aleo miverina amin'ny famarinana fa ny fiverenantsika kristianina amin'ny famarinana tombontsoa ho an'ity firenentsika ity kanefa andriamanitra nefa tsy manery fa rehefa de hiazona ny lasitra fototra ny ainatsika hatramin'izay tsika tsy misakan'andriamanitra kanefa rehefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina tsy hitondra fanafahana ho atsika de manao antso amin'ny isambatan'olona satria ny afatr'andriamanitra de zao tsy ho an'ny vondron'olona fotsiny fa ho an'ny isambatan'olona tsiraray avy zay tonga saina de miverina amin'andriamanitra satria andriamanitra ny tompony famonjena ka ny zavatra apetrak'andriamanitra de tsotra tsisy lozana andringananareo raha mahita ny raha de velabelarintsika zany satria manomana ny fomba mampanahintsika isika amin'izay pasika zay ary zay fanomanana ny fanahy hiatrika ny pasika zay de mariky ny fiverenana amin'i Jehova taka ny zanak'Israely nanadino an' Jehova 300 taona fa rehefa nanaiky ny fipetra izy de prova fa tafaverina amin'i Jehova ka raha tafaverina amin'i Jehova midikany de zao tena nifady hanina zay mbola ho hitantsika ny zava-panahy ao anatin'izay fa pasika moa no resahantsika eto antompotra ny pasika anomboka ny fa efa volana nisanina zao hiditra ny voalohambolana ny faefatra amby folo ny volana marsa ny pasika fahasivy amby roapolo ny volana marsa ara baiboly tsy misy fanomezantsiny na iza na iza zay manatsofinao ka izy iaino zay lazain'ny fanahy fiangonanao zay lazain'ny teny soratra masina tsy antery akory fa nitanjona kendren'andriamanitra de ny atonga atsika tsoringana raha raisitsika le raha famantarana fipetrana napetrak'andriamanitra de ozy ny lazainy aty amin'ny 5:7 ny lazaintsika azy ary zany andro zany ozy de ho fahatserovana ao anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an' Jehova hatramin'ny taranakareo faramandimby no hitandremanareo zany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay nydika ny lalàna mandrakizay lalàna tsy miova rehefa nyteny indray mandeha andriamanitra pasika fa 7 ny volana nisany tsy miova zay de anjaratsika ny mandiniteny eo anatrehan'izay fa nivoka tena fanafahana ary matoky tsika noho ny amin'ny olona zay tafaverina amin'andriamanitra mbola hiaro atsika andriamanitra mbola hiaro ny firenentsika andriamanitra tsisy ny faminetsiny fa mifampitaona mba hisotra amin'ny lalan'ny famarinana de matoky sininy fa mifanahy masina hitaridalana atsika mandrakariva ho amin'ny marina mba tsy hatonga fandringanana ho atsika tsiraray avy andeha hivavaka isika Jehova andriamanitra ray misotranao izahay satria andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo tsy manafina ny marina aminay fa mahatonga anay ho tonga ny fandiniantena mandrakariva manoloana fipetrapetraka ao tena tsapanay tokoa tompo fa ny tompona andraikitra ranofo no manome baiko mba hitandremanay arahanay atsaka ny saintavany kanefa ianao andriamanitra nahary tongotra matanana anay tompony teny farany tompony zavatra rehetra miteny ianao fa firy moa tompo eny fanadezay kristy aminazy no manaikitra tsy misy fepetra miafatrapetraka ao hifonanay zany tompo mamindra fo aminay tsiraray avy mamindra fo amin'ny fiangonana rehetra mamindra fo amin'ity firenen'ity mba tsy ho takan'izay lasa heritaona lasazay ny zavatra hitrangaka ho tafaverina indray ao anatin'ny fiboana fa mba hisaintsaina ao anatin'ny pasika zay ho avy fa fahafatesan'ny kristy no tsarovana ary tsy misy afa-tsy ny fahafantarana ny tomba midin'ny fitiavana natolotrao taminany akenao anolotra ny zanakao tsy misy akoatra n'izay no antoka ahafahanay amin'ny fahafahana ho azonay antoka ny fiainana mandrakizay kanefa mbola miaina eto amin'ity zao tontolo zao ty izahay betsaka ny loza mananotanana de mangataka mamindra fo tompo
aza vela horingana ty firenena malagasy ty, aza vela horingana ny fiangonana fa jereo araka ny aben'ny famondram-pono dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Mametraka amin'ny veloma amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manao ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amintsika matraka.